arivariva ny alarobia izao fionana zay tsy napoizina satria be dia be foana ny toerana zay fanaliako eto tamin'ny tanànan'ny Mahajanga ary angamba raha misy mahafantatra ny Mahajanga ty raha misy ny voalohany angamba mba faharoany tenako zay mijoro eto satria saika nanaovako activité ny ankamaroan'ny secteur rehetrarehetra eto tamin'ny tanànan'ny Mahajanga sauf angambany amin'ny toerana ty zao resaka fitatatabo voasambany zay iriko tsy voalohany feonantsika zao fa hitoy hatrany ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ireo association zay ny fanotainareo teo eo ny atafa miray atafa mifankatia dia eo koa ny fifanolo bodorindrina eo ihany koa ny fikambanan'ny Grand Sud-Est ny inona koa moa ty fikambanan'ny nomony rehefa teo ya ny anankiray firay bodorindrina dia atafa mifankatia ary Ray famonjena reo zany dia association ny anankiray moa zany efa somary fa nazo taona efa nazo 3 ans zany raha izay no nazoany sarasasa efa manana expérience zany zay kanefa ny zanona tsy zany ilaina zany ny fiaraha-miasa zany hoe ny association zany raha ohatra ka fermé zany izy tsy hitombo mihitsy ny expérience na miresaka fitadiavam-bola zany na ny fomba fandaminana ny ao anatiny ka raha mijoro eto ny tenako androany zany dia hijery an'izay fomba zay ahafahantsika zany miara-miasa ao anatin'izay association izay ilaina zay ho iaho satria miankina amin'izay no ahafahantsika mampandroso ny secteur zay misy atsika ny zavatra maro zany tanisainareo teo io rehefa avy eo tsika mamaly an'iny ny voalohany dia resaka lalana dia hita iny lalana iny zany fa tena ratsy dia ratsy raha ohatra ka tsy sorana atsika zany ohatran'iny zany ny zavatra misy raha ohatra tsy sorana vao maika misorana angambany raha ohatra ny kizikely na olona nazy foana zany tena mety sotafavoka mihitsy aty zay zany ny anankiray ny resaka fahazavana zay dia raha namahita io tsy misy zany ny fahazavana tia nefa raha tokony io zany fokotany rehetrarehetra zany dia tsy tokony hisy izany fokotany maizina izany amin'izao fotoana zay fampiresantsika azy satria efa misy an'ireny mpanosolera reny efa azo ampiasaina reny raha ohatra ka tsy maharaka zany ny commune amin'izay resaka hoe fa fametrahana jiro zany mandeha amin'ny herinaratra dia inoako zany fa ny mpanosolera zany afaka solution de rechange zany ahafahany vahoaka zany mba miaina zany ao anatin'ny fahazavana zany rehetra izany dia tsy asanareo vahoaka mihitsy tena mialatsina miteny an'izay tsy ianareo mihitsy no tokony anao cotisation hoe andeha vidy jiro na ianareo anao cotisation hoe anao an'io lalana io raha ny tokony ho izy io iaho fa mampalahelo zany ny fitondram-panjakana ny fanjakana eto amintsika tsy mavita ny adidiny za tsy manakana anareo zany misy cotisé na manao cotisation andehanao an'izay tsy zay ny zavatra teoko tongavana fa misy andraikitra zany nanenantsika vahoaka misy ny andraikitra zany ho an'ireo mpitondra fanatanteraka isika vahoaka no mandoa etra ny etratsika dia mandehany amindreo zany hoe ny asa ataondreo tokony verina amintsika ty fa tsy vitandreo asandreo dia mbola tsika koa ankoatra ny etra zay fa nametsika reo mbola mandoa cotisation koa tsika anatsarana ny fiainatsika zay zany teneniko tsy mety zay zavatra izay raha mijoro eto ny tenako dia anambara aminareo androany fa ilatsika solombavambahoaka ny tenako zay zany satria ny solombavambahoaka dia mitapitra ny etaetam-bahoaka amin'ny fanjakana mpanatanteraka manao lalàna izy mandany lalàna izy nefa anisan'ny zavatra hiantsoroan'ny solombavambahoaka dia ny miady ny tombontsom-bahoaka miaro ny tombontsom-bahoaka ka ny asan'ny solombavambahoaka zany raha ohatra mifandray amin'izay lalana sy jiro zay zany mampatsiahy ny commune urbaine hoe ino antony mahatonga ny lalana aty tsy vita inona ny antony mahatonga tsy misy jiro aty zay ny asan'ny solombavambahoaka ary tsy manaiky izy zany raha tsy misy zay zavatra izay raha ohatra ka tsy mamaly ny commune tsy manao ny faritra
reo mbola mpanatanteraka reo mbola asan'ny solombavam-bahoaka ny manabyady andreo mijery ny fandanian'ireo vola lany mandeha moa vola tia tanàna maizina lalana ratsy anjaran'ny solombavam-bahoaka manabyady an'izany raha ohatra ka tsy manao reo zany misy ny ampaham-bola zay naneny fanjakana ny solombavam-bahoaka zay ataonao hoe projet siady zay na CLD moa izy taloha teo misy ampaham-bola zany ahafahany manao an'izay zao raha nilatsaka solombavam-bahoaka tamin'ny 2019 miteny zao hoe ao anatiny roa taona foana dia efa tsisy tanàna maizina eto tamin'ny tanàna Mahajanga vita manao an'izany fa ny mampalahelo ireo vola ireo zany tsika zay nesana misy afera maloto maro ao fa tsy maintsy mbola resaitsika ny fotoana mampety azy zany hoe vola mpanjakana miboaka miasa tsy misy izy ny tokony anaramaso ny solombavam-bahoaka fanaramaso nefa izy koa mihinana ny vola misy an'izany afaka hitatsika zany efa niresaky tamin'ny télé zany ndray mandeha ka izay zavatra zao zany mampalahelo ka zaho androany ato ifampiresaka aminareo ianareo zay association zay misehatra miresaka asa sosialy ho an'ny fanatsarana fampivoarana ny fiarahamonina misy atsika ilaiko zay satria manana association atao hoe anjara raha ty tena tsy voatery hiditra ao anatin'ny association ianareo fa ny association zay mijoro aty amin'ny fototany zany miara-miasa amin'ny anjara raha ty misy fitaovana vitsivitsy nakatahinareo tao hoe mbola mandady zay mikangana zay tsy maintsy ohatran'izay ny zavatra atao raha mbola tiandroso tsy maintsy tonga amin'ny fiforonany association rehefa avy eo mandady ny association rehefa avy eo mandeha ka ianareo zany efa mandady izy nareo ary zaho angambany tonga eto zaho tsy zaho moa le oeraoera tsy tiako fa tiako le asa vita ny fampitsarana aleo mihitsy zany ho tantaniko association nareo reo zaho no mpianatra andeha azy hiara-dia zany tsika ijery an'izay fomba ahafahantsika mifanampy ao anatin'izay efa hitanareo angambany anjara raha ty efa lasa io dia leo koa zany sotomina koa ny association nareo fanaovana an'izay fiaraha-miasa izay mba ahafahantsika mahita resultat zany alohany amaliako an'izay fangatahanareo zay misy olana zany tanora aty io tsy tanora eto foana fa eto tamin'ny tanànan'ny Mahajanga mila miasa tsika ray aman-dreny mananatra andreo akiditsika reo satria misy an'izany inona moa ty drogue dure angambany na ireo jamala na ireo zavatra tsindomina na ohatrohatran'izay zay mora vidy zay efa miparitaka amin'izao misy karazany maro ary efa maro ny tanora simba ijery tsika ahoana ny fomba ahafahana mifety an'izany asan'ny solombavam-bahoaka manara-maso an'izany mijery ny ministère ny polisy ny fandriam-pahalemana mamory andreo mijery hoe inona ny vahaolana ahafahana tsy hidiran'ny tanora ao anatin'izay anisany ny fampiresanareo tao hoe tsy manana toerana ilalaovana eto ny toerana zay ilalaovanareo taloha efa tsy azonareo amin'izao fotoana izao ny anjarany mpitondra ny mamaha an'izany ka tsika tsy tazakotsiny tsy maintsy hijery ahoana ny fomba ifampiresahana amin'ny tompona andraikitra amin'izay mba ahafahantsika zany azoan'ny tanora reo accès mba hanaovandreo an'izay ilaina zany amin'ny tanan-dehibe indrindra tanan-dehibe ohatran'ny Mahajanga zany mendrika anisan'izany fotodrafitasa izany aoka mba zavatra tadiavitsika no takitsika amin'ny fanjakana fa ty zavatra tsy ilaitsika be dia be zavatra tsy ilaitsika nefa tonga amintsika ty ary zay zany anisany mampivoana an'izay fitezana zay zany hoe tokony tezaina atsika ahafantatra ny safiditsika fa tsy ho toy ny zazakely lava ka ho tolorandreo ana zavatra tsy ilaitsika omendro antsika za moa za tsy andeha hita ivalapatra ao anatin'izay fa zay zava misy eto raha miandrandra atsika zany zavatra mampanjary atsika miresaka orinasa inona zavatra naotsika na trano eo amin'ny telopolo tsika trano zay mitovy amin'ny chambre d'étudiant ngamba mila zana azy efitra ray dia salon ray dia zay tsika tsisy mitady an'izany eto tsika eto firy eo fa tsy latsaky ny 60 tsika zao na 70 dia nefa trano vita ny fanjakana agnatin'ny 5 taona telopolo izany azo amintsika eto izany tsy ahazo tsika eto foana io vo mialambadika tsika fa misy olo mihoatra ny telopolo koa dikan'izay zay le fagnadalà olo zay raha rehefa tsy mety amintsika tsy ilaitsika ao koa zavatra tadiavitsika no azotsika isan'ny mampiteraka ny tsy fandriam-pahalemana io jerenareo tsika misy orinasa eo fanainina tsy sokafy ny fanjakana
BIDCO zay. Izy tsy mahafantatra fa misy usine efa vita ao. Raha olona tia tanindrazana reo mitiatsika vahoaka ny mahajanga reo mitia vahoaka ny malagasy reo tsy santony tsy mampisokatra ny orinasa. Zay zavatra ijoroantsika eto. Ijorotsika hiady amin'ny fahamarinana. Ijorotsika hiady amin'ny tombotsoantsika ary zay nijoroako ilatsaka ny babam-bahoaka. Manarakaraka an'izay dia zao. Raha naheno naroatra zay zany Afakandro kristiany zany mandeha irery. Efa tsy mandeha irery intsony Afakandro kristiany amin'izao fotoana izao. Fa miaraka amin'ny vovonana atao hoe firaisankina. Io vovonana firaisankina io dia vovonana natsangan'ireo filoham-pirenena teo aloha sy ireo zay nilatsaka filoham-pirenena farany teo. Ny mandrafitra dia ny filoham-pirenena Ravalmanana marka taloha, filoham-pirenena taloha zany. Ny filoham-pirenena Irajonarmantianina, président Sitely, président Brunel, président Parainy Auguste ao amin'ny Tsaratafina. Ireo no mandrafitra zany ny vovonana firaisankina zay ilatsahako amin'ireo mitoraka ity. Zany hoe hitondra fanovana eto an-tanànan'ny Mahajanga io vovonana io. Satria ireo olona zay teo na ny président teo aloha na ireo zay nilatsaka filoham-pirenena farany teo olona efa manana ny fiainany. Olona efa tsy hijaly intsony izy ireo. Raha tsika hijery amin'ny tahan'izany marika Ravalomanana zany moa inona ny intereny amin'ny taona misy azy sy miteza zafiny. Nefa mbola misahirany amin'ny mahasoantsika malagasy. Dikan'izay zany mahatsapa izy fa latsaka tanterena ny firenenantsika mba tsy ilazako hoe very mihitsy ny firenentsika. Ka matoa reo nanangana an'io zany ilaina zay vovonana zay zany ahafahantsika manova ny tanànatsika ty. Tsisy miraharaha ty tanànatsika ty ary tsisy piahy no tsisy piaro. Ireo mpitondra antsika variana manambaka antsika. Manambaka antsika satria ny volam-panjakana tsy hita. Ny hafarandreo mamosavy antsika mihitsy. Sakindreo navary loha aza mbola mila ho avidindreo amintsika. Zany ve olona hitondra antsika amin'ity tanàna ty. Mendrika hitondra ve zany olona ohatran'izany. Ampy zay ny fanambakana boka Malagasy. Tokony ampianarina izy, toanana izy, ampiana izy, zay ny mendrika antsika boka Mahajanga. Hanao an'izay zany tsika. Ny alliance na ny fitambarantsika, association maromaro eto amin'ny quartier zany ahafahantsika manova ny hoavin'ny quartier zay misy atsika. Hifanaraka atsika. Zao tsy mpanao kobakambava ohatra natao ny sasany anao an'izao, zao anao an'izao. Zao tsy miteny zavatra tsy ho vita. Fa zavatra mety ho vita, mifampiresahana ary ho atao ary ampahafantarina anareo ny antony nanaovana azy raha ohatra ka tsy vita averina aminareo vahoaka. Zay zany zavatra tokony ho ataontsika. Fa hatramin'izao tsy hitatsika zany fampianarana zany amin'ny fiarahamonina misy atsika. Misy ny tsinda azolena maro, zay milazainy tompony andraikitra teo. Zany hoe nogadrainy amin'ny tsisy antony izy noho ny zavatra tsy mazava nefa ny fiantraikan'izay ny mpanoratsika eto lasa mirenireny. Zay resaka gaboraraka, resaka fampiasana amin'ny lalàna amin'ny tsisy antony, resaka tsy fampiarana ny marina sy ny rariny eo amin'ny fisarana zay zany iadivantsika zany zay vahoaka madinika zay. Zao ngamba ny hitanareo ny atsojaina azo anakay. Saika mitovitovy amin'izay. Teza tanora izy ampidirindreo ao anatin'ny fonja no ny antony tsy mazava. Zao zay mijoro eto zany hainareo tsara ny antony nidirako amponja dia ny fiarovako ny lalana zay mandalo aminazy mba tsy esorindreo tanteraka. Ny esorindreo izy am'izao. Jeronareo le embouteillage atao tanàna Mahajanga am'izao. Iza tsy mitabataba amin'ny eo izy. Tsy vita ny lalana fa tsy vita fa embouteillage manerana ny tanàna satria io lalana io zany anisany mamaha ny embouteillage eto an-tanàna Mahajanga. Fa mpitondra antsika reo dia ohatran'ny boloky. Raha boloky moa mbola amitenenina hoe amitenenina izy miteny fa boloko mihitsy. Hainareo boloko. Lafa ataondreo bolongam-bato moa zany fantsiotsinao manao boloko. Lafa boloko tsy miteny mihitsy io. Ninninona zavatra mandalo antsika eto, ninninona zavatra mahavoantsika tsy harenezam-peo. Ka zao hitolona atsika io. Mila miara-miasa atsika, mila miara-miasa atsika. Amin'izao mbola misokatra ny fokontany hijerena ny anarantsika ao anaty lisy fifidianana. Ao sa tsy ao? Raha maharary tsika andao fidy. Fa raha mahita sambatra atsika mipetraka atsika an-trano fa hoe io 5 000 io tsy manino vary kapoka 5 000 io fa ampiakarinareo 10 000 raiky fa tsy renay.
marina zany eketsika zany mararitsika io izany tokony havitan'izay solombavam-bahoaka miady amin'ny fotoram-panjakana hoe zahay tsy maneky fa atsaraonareo ny tanibarinay maroboa eo amboaronareo ny lakan-drano mba ahafahany mamokatra intelo isan-taona satria rano amintsika tsy lany mbola tsy misy fotoana na aritra ny betsiboka fa tsy misy ny fikarakarana dia aleondreo manafatra stock tampon tsika ampinanindreo stock tampon reo mihina riz de luxe reo any amin'ny supermarché mandeha manao bazary fa tsika ato mandeha mividy stock tampon isan'andro mihina azy ndraiky tsika fa mosary tsy avy marambe tsika fa mosary atoandro ohatran'izay zany hoe miaratsy fiainatsika io raha mba misy ny asa misy ny fitsanganan'ny fanjakana misy ny fanovana amintsika eto mba mandeha supermarché koa tsika miantsena mba hitan'olo jiaby tsika hitanao mitovy amindreo zany ane tsy sarotra manao an'izany fa manindro namatsika taloha reo ray aman-drenitsika taloha niainao anatin'ny fahasambarana fa tsika amizao tsy afaka manao an'izay satria mietsy mandroso tsika satria mijaly tsika ka zay zany mahatonga tsika miara mitsangana tsika manomboka izao miaraka amin'ny feon'ny fanovana no ilaitsika mbola tsy propaganda zao fa be dia be zavatra omanitsika fa mbola ho azavaiko aminareo fa ny fiaraha-miasa aloha apetrakytsika manomboka izao zany dia rehefa zao tsika mifampita vaovao amin'ny hetsika rehetrarehetra zay ho ataotsika fa zaho tena maniry nisian'izay fanovana zay mitsika eto ampy zay 15 ans zay tsika niainao anatin'ny irifiry raha mbola tsy ho tonga saina amizao tsika angambany zao fa mieritreritra hoe fa tena cerveau hafa mihitsy zany agnatin'ny lohan'ny malagasy ao fa mialatsiny tsy manambany antsika gasy fa zay ny zava-misy efa tafiditra anatin'ny firenena farany mahantra amin'ity tany ity tsika nefa taloha firenena sangany tany Afrika tatia zany gasy zany maro ny firenena tafaratsika tany Afrika fa tsika zao aty amin'ny farany afara aty efa firenena roa afaratsika ao ny afaratsika arena tsy arena amin'ity Madagasikara atsika aty zao tsika eto zao matoka tsisy olo misehatra amin'ny volamena amintsika eto natara misy misehatra amin'ny volamena atsika eto nefa volamena ao akaikitsika ato mba tsy lazako ty betsiboka aty io volamena foana ambanin'io ranontsika io tsisy olo mpanan-karena amin'ny volamena zany tsika na raiky satria tsy mazava ny fomba azahoana fa azo an-dalana hitrandraka an'izany fa zay mpanan-karena tsy mpanaradalana mpangalatra reo no mpanarivony volamena atsika eo fa tsika zero zany zavatra mila idivatsika ary zavatra zany nareo mety ay mavitanao zany mety tsy ho vitatsika izy fa avy amin'ny sofindreo tsara satria tsika tsy sisy olelaka amindreo ampy zay vocabulaire mo misy olelaka zay tsy manana an'izay tsika mijaly tsika ato ary mbola tsy nisy fitondrana niantoky bazary tsika la zao miresaky zao tsy niantokandreo bazary tiako teneny atsika tokony mitsangana amin'ny tombotsoa atsika lalana ratsy eto tsika mitsangana jiro ratsy atsika mitsangana insécurité atsika mitsangana satria ireo mpiasa rehetrarehetra reo atsika zaho anao tsika jiaby zao magnefa karamandreo mila miasa tsara reo ny gendarme ny polisy tsy natao andeha mipetraka antramondreo agny miasa miboaka mijery andreo fototany rehetrarehetra reo mba ampilamina ny tany mba tsy hiseny na misy mitangalatra fa mba mihena fa tsy isan'andro anao maheno aria misy atake aria misy voarava aria misy olona maty fahatany noho zay insécurité zay asa fa tsy misy ho eo koa insécurité manao ny ataony ka zay moa zany tsy ho lavaresaka ao tsika ty moa samba ny fakahitana androany za mieritreritra na zao tsy mahafoy zany anapaka an'izay resaky fanaovantsika eto zay fa tena mahafinaritra hoe nareo olon-dehibe eto tsy mahita zazakely mihitsy na fa olon-dehibe atsika rehetrarehetra zay tonga eto mahatsapa an'izay fahasahiranana zay zany niafatra mba tiako apetraka hoe nizaniza lany eo tsy misy iantoka ny bazaritsika fa tsy maintsy tsika foana sahirana fa au moins le olona mitondra eo mitondra vahaolana amin'ny fiainatsika zay nge mitadiavitsika raha misokatra orinasa io sy ny président de la république miantoky ho fantranotsika na sakafotsika na ny ministre na ny député na ny sénateur fa io orinasa io rehefa miantoka antsika zany fa mitovy amin'ny fanjakana zany nanavitra atsika satria tsika miasa ao amin'ny orinasa io fa tsy maintsy adivatsika isokafa ny orinasa io mba avendreo tanoratsika reo zany mba mahita asa tsisy antono izao olona reo tsy fahity te hiasa fa ny fanjakana no tsy mamaha ny orinasa io tsy aitentsika zany rehefa tsy iaondreo mitondra amin'ity Madagasikara aty mipetraky reo
fa tsy manimba ny fiainany gasy zany tsy azo ekena zany ary reo raha teo fa vazaha rehefa tsy mety andreo mipetraka atia mipetraka andafy reo zay zany tena mambaranareo aza misy ampitahorindreo fa ty firenena ty antsika tina pesaky ny razambe atsika ho antsika iainatontsika ho sambatratotsika zay mahatonga ny hira-pirenenantsika manao zao sambatratoko nefa jaly ro hitatsika zao zay moa zany tiako ambaranareo fa afaka miresakytsika ankoatran'izay satria misy ihany koa ny resadresaky zay fanaovany samya praitrano ka zay zany anaovako azy za zany tsy de tiako ny manambaka vahoaka zaho tsy vity vahoaka zany tsy possible zany amin'ny élection tsika mifanampy ampy zay fa tsy hoe tonga ny élection misy olona bakagny ty 25 000 ty 50 000 ty 75 000 bakeo rehefa lany amizay tsy raha rahindreo anao satria efa nividindreo ke tsika tsy manao zay tsika miteza vahoaka tsika ary zaho tsy anao an'izay hoe aho sady tsika koa tsy makrely koa vidindreo vola tsika raha fandresaky tsisy resaky mififify tsika zay mankony mahasamy hafa atsika ny afoboatany raiky amy sisiny aty tsika amy sisiny aty rehefa miresaka mahitsy afoboatany hoe tsika nge olona manan-tsaina fa tsika tsy manao zay tsy koetra zay tsy makorely tsy vidinareo vola zay fa tsika zany mampiasa an'izay saitsika zay tsika mba tsy ambakain'olo hoe indraiky nambakaindreo indroy ampy zay fa tsy mandefa ny telo satria fiainatsika zao fa miapotika reo taranaka mamparatsika ny hoavindreo na tsika ara-tsy haitsika aiza misy atsika vao maika reo zazakely reo andeha ho aiza zay moa zany maromaro ny resaka fanaovantsika tao zay sady makasitraka amitsika iaby misokatra ny fanontaniana afaka tsika zany afaka mamaly zao satria mbola misy fotoana kely zakay fandray zany satria mbola miliona amin'ny hafa koa zany zakay zao fa zay fiarahamiasa zay apetraka atsika ary mitady solotenanareo zany zaho mionamiko zany antanany ankoatran'izao misy tena andena association regny tiako ho ay hoe firy exact ny membre anareo fa misy ny fiarahamiasa zay mapetraka ankoatsika